Tsy vitsy no mametraka fantaniana eto hoe fa maninona URL io no mifonso be ohatran'io. Inona no tadiavinao amin'io, inona no andrasanao amin'io, inona no manosika anao amin'io, tonga hatramin'ny hoe ao raha matoa izy mafana fo amin'io fa misy olona angambana ao ambadikiny ao. Pour ne pas dire hoe misy atoko politique ave, misy motivation impure ave mahatonga azy manao zany. Tsy mahagaga le fanontaniana satria ny dinamika mahazatra antsika hatramin'izay dia hoe tsy manao zavatra aho raha tsy misy zavatra ho aho. Zay le hoe inona no anjarako amin'io, zay vao manao. Zao rangahy hitanareo tao alohanareo zao dia loteranina hatramin'ny tsy nahy maintiny. Za tsy ao anatin'ny fiangonana loteranina malagasy, tsy manao usurpation ny corps pastoral fa za loteranina. Zany loteranina zany c'est un esprit, une conviction, mikorina ao amin'ny rako, ao amin'ny venako mihitsy. Dia maha loteranina dia ozy izy ngiahy lotera. Raha tonga rapitso Jesosy dia hamboly paoma aho. Ao anatin'izany ny etikako ray manontolo. Satria le olona mamboly paoma ka hoe ho tonga rapitso Jesosy, métaphore le izy fa zaraisina rabaka teny, sao dia misy manao lecture premier degré indray, dia zao tsy misy tombontsoa ho azy io fa mamboly paoma izy dia izy maty rapitso, fa ny olo-kafa no mitatavana azy. Izay le hoe ny hafa ve ny mamono voay dia ny hafa miravaka ny vangana. Oui, zany ny atao hoe éthique luthérienne. Fa tsy lazako hoe éthique kristiana. Noho zany raha mamaly ny fanontaniana hoe inona no manosika anao manao an'io, dia satria zao amaloteranina indray dia ny sola grazia, fahasoavana irery ihany. Ka io fahasoavan'Andriamanitra io, la grâce, ozy izy ny théologienne anankiray malaza zay, c'est le visage de Dieu qui sourit. Ny fahasoavana dia ny Andriamanitra mitsiky aty amin'ny olona. Kanefa mba ahatonga an'izany tarehin'Andriamanitra mitsiky zany dia mila visage zany, mila incarnena izany hoe tarehin'Andriamanitra mitsiky zany amin'ny alalan'ny éthique sy ny éthique de responsabilité raisiko eo anivon'ny firenena. Tsy mahazatra tsika izy satria tsika manao zavatra foana par intérêt. Fa ny tsy fantatrareo, ny grâce dia karazana force tsy haitohaina satria il est prêt jusqu'à la perte. Ao anatin'ny grâce tsy maintsy misy resaka amour. Ka ny fahasoavan'Andriamanitra na ny fitiavan'Andriamanitra dia miassumer ny perte. Contrairement à motivation ny olona hoe misy visée, misy objectif réussite. Ny anay indray ny grâce rehefa milona ao anatin'ilay fahasoavan'Andriamanitra dia izay le fitiavan'ny Kristy zay no manery, ary rehefa ny fitiavana no manery, il n'y a pas d'amour sans perte. Tsy misy fitiavana raha tsisy fahatiatoka. Hoe zaza kasikasiana fa zay mampety an'izy fotsiny. Ary io no ialokalofan'ny olona sasany le hoe isika mpanompon'Andriamanitra mitoro ny filazantsara tompoko dia dia any amin'izay resaka notion de perte de grâce zay mihitsy. Fa c'est pas un discours teny tsara lahatra eny ambony pilipitra. Noho zany dia izay sensibilité ako manoloana an'ilay hoe excès du mal misy eo anivon'ny fireneko izay, dia tsy maintsy manao koa aho zany en contrepartie mandeha amin'ny atao hoe excès de la grâce na excès du bien. Ny zavatra kendrenao ambadika izay zavatra dia ny hoe misy conscientisation amin'ilay faharatsiana misy eo anivon'ny fiarahamonina. Mba tsy ho banalisevana foana, hoe banalisena foana ny faharatsiana. Io ny faharatsiana efa misy. Ary io tsy azonao foanana io mandra-paverin'Andriamanitra Jesosy any amin'ny raolanitra. Ça c'est sûr.
fa manana responsabilité amin'ny éthique, non pas lutter contre le mal, satria tsy possible zany, conscient an'izany zahay ary on a les pieds sur terre, fa ny limité an'io mal io, lay dégâts mba limité ka tsy atonga an'io mal io hanjaka en maître absolu. Donc zany ao anatin'izay zavatra zay dia io no dynamique mibaiko anay eto amin'ny ty pejy ety. Izay le fahasoavan'Andriamanitra tsy resaka discours ihany fa tena hoe tsy maintsy nomena visage io fahasoavan'Andriamanitra io amin'ny alalan'ny éthique de responsabilité. Fantatrareo zany zao manomboka zao hoe inona ny antony anaovana an'izao zavatra zao zay. Face au mal, manoloana ny faharatsiana zay manjakazaka ary tena misopatra, na dia ataontsika hoe maivanara ny tena manoloana an'izany, ilaina foana ny limité an'io faharatsiana io mba au moins mba misy fefy na dia tsy ho lasa lavitra azy. Zay zavatra zay dia fa fandresena lehibe ho anay. Fa zay tsy prétentieux ka hanovan'izao tontolo zao, non, conscient an'izany zay. Zany ho tain'Andriamanitra tokoa.